Mitoetrany kosa ilay fifaninanana feankizy izay tanterahany orinasa mpifandraisan-davitra RTL Madagasikara miditra ao anatin'ny andiany faraika amby roapolo ny lalao amin'izao fotoana izao. Raha ho an'ny andiany faharoapolo kosa indray dia Andriamatoa Rado Ravelojona no tsara vita nanazy ny fiara vaovao. Andriamatoa Ravelojona Rado no nivoaka mpandresy ny bata ny larana voalohany tamin'ny lalao feankizy andiany faharoapolo izay nikarakarain'ny RTL nanomboka ny voalohany volana martsa ka hatramin'ny 7 amby roapolo Mey laza teo. Fiara vaovao Chevrolet no natolotry ny RTL ho azy ho mariky ny fandreseny. Mahafinaritra le mavali. Ahoana inona ny tsiambaratelo nazahoanao an'ilay izy? Ahoana ny fomba filalao? Tenenina angely izy dia manjary azon'olona rehetrarehetra. Fa au fait tena fatao zany le miandra an'ilay rehefa le misy happy hour reny tokony misy dia amin'ny hariva zany tena rehefa avy miasa ohatrany dia tena milalao azy. Ianao zany tsy manana fotoana manokana anatin'ny lalao foana zany isan'andro? Oui, raha ezaka azo le prix le voalohany aloha dia tsara manao foana. Efa manana fiara ianao? Mbola tsy manana tofa ty voalohany. Ampiasaina zany le fiara sa hoe anaovana atao inona zany? Mbola 8 heures aloha ny atao ahoana fa efa azo aloha le izy dia izay zava-dehibe. Seza salon complet kosa no azon'ny larana faharoa izay ho an'Andriamatoa Andriatsilaizina Raoul Vololona ary larana fahatelo dia Andriamatoa José Rabenarivo izay nahazo ny fahitalavitra écran plat. Efa nanomboka ny voalohany volana jona teo kosa ary farana ny 7 amby roapolo aogositra ny lalao feankizy andiany faraika amby roapolo. Mbola fiara vaovao ihany koa no loka goavana atolotry ny RTL ho an'izay mandrombaka ny larana voalohany.